Miaraba tompoko Pasteur Isidore Andrianirina avy ato amin'ny fianakaviam-be ny Fanahin'ny Voninahitra maneran-tany. Manana foibe ny fiangonana eto Mahajanga etsy an-tany Masaja. 20 metatra miala eo amin'ny bazara. Rapitso manasa anao hampianatra momba ny nofy rapitso nofy sy ny fahitana. Misy ny nofy avy amin'ny satana, rêve satanique, izy mihitsy no mampano nofy anao na olona manompo andevoly no manipuler anao ao anaty nofy. Misy olona mavita izy mbola velona zao fa mavita miaraka manao firaisanara nofy amin'ny olona any anaty nofy zavatra tena grave zany. Misy olona mavita mandefa omby any anatin'ny nofonao any de injenin'omby anao toton'ny omby anao tahaka an'ilay vehivavy anankiray fampiresaka amiko ao anatin'ny live zay manao fandaharana amin'ny internet dia zao izy enjehana omby ao anatin'ny nofy dia tratra'le omby de pipizan'le omby. Zany tena zavatra grave zany, zavatra mahazo anao aranabavy de zao. Voalohany aloha zany enjehana omby fa zavabe zany misy manenjika anao. Zany hoe misy sty anao, misy mialina anao, misy mamotika ny fiainanao. Omby misy tandroka ao, dika zany piteny olona ny fiainanao. Fatelo ny pipizana anao, dikan'izany anao avy ny pipizana zany nge tsisy dikany anao disqualifié tanteraka anao de anao tratrana fanilokiliana anao tsy manana valeur eo anatrehany olona, tsy rarahiny olona, fo ilikilika mariny zany ozy izy de aizany misy anao zao izy aty am-pitana masina aty de manana rendez-vous amiko izy ny amin'ny herin'andro amina vavaka. Ary ho an'ny olona ivelany Mahajanga zany dia acceptable tsara mihitsy le hoe atao délivrance à distance anao fa raha eto anao misy fiangonana eto Mahajanga tongava. Eka misy nofy avy amin'ny satana, misy nofy avy amin'Andriamanitra, misy nofy vokatry ny fisaintsainana maha olona sy ny zavatra hieritra nentinao. Rapitso ampianatra momba an'izany. Ity misy Fijoroana vavolombelona ifanaseho ihany tamin'ny herin'andro saingy tsy mazava le feo de nangatanay mba ho averiny fa teratany frantsay anankiray tao anatin'ny nofy no natanteraka an'le tokatrano zavatra napahitana Andriamanitra anay de niantsoinay an'ilay ranabavy dia marina le izy mivavahanay izy tao ambadik'izay nahazo tokatrano. Jerôme Fijoroana vavolombelona. Donc je vais faire un témoignage à propos Ijoro vavolombelona androany makasika ny ankonako. Tsapako foana ny fanatrehany de ny amafy zany nanomboka tamin'ny fotoana fakahitana izy fara. Mazava ho azy ohatry ny hoe izy le anjarako ary tonga ny fotoana zay fankahitanay. Voninahitra ho an'Andriamanitra satria efa samy antaona maro zay nitady de tamin'ny fotoana tena tokony andresanay fanapahan-kevitra tamin'ny fotoana tsy takatra ny saina tamin'izay mihitsy no nionanay. Natao taty Madagasikara ny raharahanay nitsofin'ny Pasteur Isidore Andrianirina ary tamin'ny fotoana io izy no namotsitra teny fa iterata izay ary iterabavy nahazo tokoa zay. Voninahitra ho an'Andriamanitra zay nampiasa ny Pasteur. Tena tsapanay mihitsy hoe miasa eo amin'ny fiainanay andavanandro sy eo amin'ny zavatsarotra rehetra atrehanay Andriamanitra. Tamin'izay nitady zanaka zao fa somary nanasarotra kely nefa teo foana izy de toy ny fanirianay tamin'ny fotoana tena nilainay azy tamin'ny fotoana voafaritra satria zanaka ilama-to zao de teraka tamin'ny dady zay anisany nanamarika de avy eo ihany koa nanaraka ny zanako vavy. Tena saintsainay lalina mihitsy ny anana azy ireo de tonga ry zareo tamin'ny fotoana tena nirinay. Toraka zany ihany koa ny zavatra goavana rehetra, zavatra madinidinika rehetra ao an-trano raha tsy resaka azy ohatra fa tsy le permis de conduire zay somary nanansarotra nefa azo ihany. Teo ihany koa ny voyage neta taty Madagasikara izay tanteraka ihany tamin'ny fankalazana fa efatra taona ny zanaka ilama-to efa somary elaela foana ny atrasanay an'ity. Eo ihany koa ny entanay zay tsy tafiaraka taminay nefa azo ara-potoana ihany tsy nisy very tsy nisy fatarana. Eo foana Andriamanitra ary tsapanay fanatrehany amin'ny fiainana andavanandro amin'ny zavatra rehetra atao sy ny dingana rehetra eo amin'ny fiainanay de eo foana izy.
mifanerasera foana zay amin'ny pasteur Isidore zay tena tsapanay hoe miasa amin'ny alalany Andriamanitra, manetraka zavatra ao anatiny Andriamanitra ary tena feno fanatrian'Andriamanitra izy, tena tsapanay zany voninahitra ao an'Andriamanitra irery any. Makasitraka pasteur ny amin'ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay. Raha nasanambavy tongava rapitso de mitondra cahier mitondra stylo fa be dehibe ny zavatra mila fatatsika momba an'izay. De rapitso sabotsy miditra amin'ny fito sasany maraina dia amin'ny sivindray vao misokatra ary voatarany amin'ny fito sasany ianao, amin'ny sivy sasany tsy maintsy mikatona. Andray anao Andriamanitra manana anjara voatendry lehibe avy amin'ny tompo ianao. Larana Alarobia fahatsika mifandray 033 40 324 74 034 96 792 92 tsy mahazo resy ianao.